MATIO 5. Ny ondrana antsambo kely izy dia niampita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy iray malemy nandry tamin'ny fandriana no entiny olona teo aminy. Ary Jesosy no ny nahita ny finoan'ireo dia niteny taminy ilay malemy hoe, matokia anaka, voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoradalàna sasany dia niteny anakapo hoe, miteny ratsy ity lehilahy ity. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia niteny hoe, nahoana ianareo no mieritreri-dratsy ao amponareo? Fa inona moa no moramora kokoa, ny miteny hoe voavela ny elokao sa ny miteny hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka. Dia hoy izy tamin'ny ilay malemy, mitsangana batao ny fandriananao, ka modia any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Raiki-tahotra ny vahoaka no ny nahita izany ka nankalaza an'Andriamanitra, izay nanome ny olona fahefana toy izany. Nony niala teo Jesosy dia nahita lehilahy iray antsoina hoe MATIO, nipetraka teo ampamoriketra ka hoy izy taminy, andeha anaraka ahy. Dia nitsangana i MATIO ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nisakafo tao an-trano izy dia indreo nisy mpanota sy mpamory-hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Raha nahita izany ny fariseo dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory-hetra sy ny mpanota? No ny nahare izany Jesosy dia niteny hoe, tsy ny salama no mila mpitsabo fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry niteny hoe, fa mindra-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsadra. Fa tsy tonga hiantso ny marina ao, fa ny mpanota. Dia nakany amin'i Jesosy ny mpianatry Jaona ka niteny hoe, nahoana izahay sy ny fariseo no mifady anina matetika, fa ny mpianatrao kosa dia tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahay misaona va ny avany mpampakatra raha mbola ao aminy ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay anesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia aminy izay vao hifady anina izy. Ary tsy misy olona manampina akanjo tota amin'ny tapa-damba mbola tsy voasasa, fa ny vaovao izay natapina dia androfotra ny akanjo ka hihitatra ny tsihatra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anatiny siny oditra tota, raha izany dia ho trihatra ny siny oditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny siny oditra. Fa ny siny oditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao, dia miara voatahiry izy roa. Raha mbola nilaza izany tamin'ny izy ireo izy, dia indro avy ny mpanapaka iray dia niankohaka teo anatrehany sady niteny hoe, maty vao teo ny zanako vavy, fa andeha re mametraha ny tananao aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy iray izay efa narary nandeha rà nandritra ny 12 taona nakao ao arinany ka nikasika ny morotongotra akanjony. Fa hoy izy anakapo hoe, na dia ny akanjony ihany aza no voakasiko dia ho sitrana ao. Ary Jesosy nihodina ka nahita azy dia niteny hoe, matokia ry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Ary Jesosy no niniditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba, dia niteny hoe, miala ato ianareo, fa tsy maty razazavavy fa matory. Dia niomey azy fatratra ny olona. No ny efa niala tao ny olona, dia niditra Jesosy ka nandray ny tanan-drazazavavy dia nifoha izy, ary nilazany izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. No ny niala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe, mamindra fo aminay ry zanak' Davida ô,
Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanantona azy ireo jamba. Ary hoy Jesosy taminy, mino va ianareo fa mahay manatanteraka izany aho? Hoy izy ireo taminy, eny tompoko. Dia nikasika ny masony izy ka niteny hoe, tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony, ary Jesosy namepetra azy ireo mafy hoe, tandremo mba tsy ho fantatry ny olona izao. Kanjo noho ny niala teo izy roa lahy, dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Ary rehefa lasa ireo, dia indro nisy lehilahy mona iray izay demoniaka noentiny olona teo amin'i Jesosy. Rehefa navoaka ny demonia, dia niteny ilay mona. Ary gaga ny vahoaka ka niteny hoe, tsy mbola nisy zava-niseho toy izao tamin'ny Israely. Fa hoy kosa ny fariseo hoe, ny lohan'ny demonia no androany ny demonia. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tany amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nanasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofy rehetra. Ary noho ny nahita ny vahoaka Jesosy, dia nahonena azy ny fijeriny ireo satria trotraka izy ireo, fa nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy, koa amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hanangona ny vokatra.